tompo klasy toko vavy no hitsidiako ny tokantranao amin'izao amin'ny ray ora tolakandro izao misaotra anao ihany koa mampiatra ny vaovao an-tsara ny televiziona malagasy amin'izao fotoana izao manolotra ny arahaba tompoko ary ampanajana no anasako anao anaraka izany fampahalalam-baovao izany ireo lohatenim-baovao. Ny fahasimban'ny milina ampanoverinaratra napetraka ny orinasa Enelec no miteraka ny fahatapahan-jiro ao Toamasina amin'izao fotoana izao. Velaran-tany 10 hektara ao anatin'ny atialam-panjakana Tampolo Feno Arivo Atsinanana no volena volobe ao anatin'ilay tetikasa brésilienne. Festival des baleines 2024 ny ena ireo baleine tonga amin'ny faritra ranomasiny Nosy Sainte Marie raha ny tatitra nataon'ny Setamada. Iazo any Toamasina Vetranytsika ty ampiandohan'ny vaovao an-tsary araka ny fanambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia ny fahasimban'ilay milina iray lehibe Vestof ao amin'ny Enelec no antony mahatonga ny fahatapahan'ny herinaratra ao Toamasina amin'izao fotoana izao tsy misy olana kosa nefa ireo milina sivy nomen'ny fitoram-panjakana ho an'ny Jirama Toamasina izay mamokatra herinaratra 9 megawatt romuald arakoto ary manana Aissa Basha solitenan'ny televiziona malagasy any Toamasina no mitatitra izay vaovao izay. Noho ny fahasimban'ny groupe roa mamokatra herinaratra 10 megawatt ho an'ny orinasa Enelec ny alatsinainy vao maraimbe no antony lehibe mahatonga ny fahatapahan-jiro lavareny eto Toamasina. Tsy azo ekena izany ho ny prefeny Toamasina izay nanao fitsidiana tampoka teny an-toerana hijerena ny tena zava-misy marina. Efa iarahantsika nahita teo tamin'ny fahatongavan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny ezaka ataon'ny fitoram-panjakana amin'ny famenona ny herinaratra vokarina eto a Toamasina mba tsy hampisy intsony ny délestage. Eto any tenako amin'ny mahasolon-tena-panjakana dia miantso voalohany indrindra aloha ny Enelec andraiky ny feno amin'ny fanamboarana sy fikarakarana an'ireo groupe zay tsy mandeha ireo satria fantatsika tsara fa iankinan'ny aindeben'ny mponina eto Toamasina ny fampin'ny herinaratra vokarina tsy azo atao fialantsiny na excuse mihitsy ny mety olana madinidinika lafin'ny teknika satria fampanantenana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny tsisy ny délestage tsony eto Toamasina noho izany tsy izy ny tompony andraikitra amin'ny tsy ny fitohizan'ny délestage raha sanatrika misy zany fa voalohany indrindra aloha zany dia ny mpamokatra moa zany dia ny Enelec ny tena miantoka ny ampahany betsaka faharoa Jirama zay efa iarahantsika mahita io reo groupe vaovao fa mandeha avy koa dikan'izany zany dia manentana ny Enelec ny tenako mba tena andrainy andraikitra feno fa ny kajikajy nataontsika dia ireo zavatra efa misy eureo miampy ny nampiny fitoram-panjakana dia tokony feno tanteraka ny filan'ny Toamasina dia mbola manatitra antitra an'izay zany hoe tsy azo ekena mihitsy ny tavozavozana eo amin'ny famokarana herinaratra satria ekinan'ny aindeben'ny vahoaka eto Toamasina zany. Manambara ny tareny Jirama eto Toamasina fa tsy misy olana ireo groupe sivy nomeny ny fitondram-panjakana izay hamokatra herinaratra 9 megawatt. Olana mantsy tsy nampahafantarina anay le groupe anankiroa izay miala androany. Iny zany tsy tanatiny hoe programme hoe hiala fa miala tampoka moa izy ireo izay moa mahatonga antsika tonga eto hijery an'ilay groupe sy hijery hoe oviana moa zany mety ho vita ireo fa raha vita zany ireo tokony miala amin'ilay délestage fa raha mierina le 3 groupe Enelec izay nampanantenaina ho vita handeha daholo. Ho an'ny akoatran'ny Enelec ny Jirama tsy misy olana ao anatin'izay le groupe vaovao napetraka sy ny olany groupe sivy izay tonga tsy ananany olana. Ankilan'izay ny orinasa Enelec kosa dia efa miezaka amin'ny fanarenana ireo milina ka ho vinavinaina ho vita izany amin'ny faran'ny herinandro. Bon, là on est en train de tout mettre en œuvre pour ramener nos machines qui sont en panne. Par exemple le groupe de Westop qui nous donne 4 méga 5. On avait tout fait pour le ramener vendredi passé. Mais malheureusement, on a eu des soucis de main bearing qu'on appelle palier principal. Donc on va tout faire pour essayer de les résoudre d'ici la fin de semaine. Parce que c'est un boulot un peu délicat. Donc on fera tout notre possible pour le ramener. Il y a une machine qu'on appelle ADG 10 qui est à l'intérieur.
les travaux ont démarré, lui aussi, on veut tout faire pour le ramener peut-être dans les 15 jours à venir. Et si ces deux machines-là arrivent, on va au moins dépasser l'histoire des délestages. Efa miasa andro manalina ireo teknisianina ny Jirama eto Toamasina amin'ny famahana ny olon'ny herinaratra eto an-tampon-tanàna ny Toamasina. Izay ny vahaolana amin'ny famahana ny olona ny herinaratra ao Toamasina i Toamasina izay mbola anatin'ny asa fanarenana tanteraka amin'izao fotoana izao vokatry ny faharavana nateraky ny rivo-doza kezany volana maromaro lasa izay fa hivadika lafim-baovao manodidina ny fampandrosoana eny fotony isika dia ny fampiofanana ireo ben'ny tanàna izay politika ny fitondrana fanavaozana ny fametrahana ny fitondrana manantona vahoaka ka noho izany dia nisy ny fankakevitra notaria ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafily tao Maroantsetra mba ananganana fokotany commune ary ny distrika vaovao any an-toerana tanjona amin'izany dia mba anamorana ny fampandrosoana ifotony eo anivon'ny fokotany sy ny commune mandrafitra ny distrikany Maroantsetra Bekaita Justin. Noho ny fitombony isan'ny ponina sy alaviran'ny fokotany sasany miala amin'ny commune dia mitarika fasahirana amin'ny fikarakarana ireo atota taratasy ara-panjakana ilain'ny ponina atao anaty distrikany Maroantsetra. Ho famalina izany olana izany dia nisy ny filan-kevitra ny arahana tamin'ireo sefim-pokotany sy ny ben'ny tanàna ary ireo tangalamena teto amin'ny renivohitry ny faritra Ambatosoa mikendry ny fananganana fokotany, commune ary distrika vaovao. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy ato amin'ny distrikany Maroantsetra no nitarika izany fakan-kevitra izany. Maro ny tombotsoa ho azo. Ny fahazahoana commune moa dia famaliana hetaheta-bahoaka mangataka commune moa dia fampanantonana ny fitondrana magnatony vahoaka. Ny olana tamin'ny commune lavitra renivohitry commune moa hitantsika misy fiantraikany amin'ny vahoaka amin'ny lafiny fanaovana kopin-jaza, ny resaka karapanondro, ny fagnaraha maso, ny volam-panjakana amin'ny alalana ristorona amin'ny alalany volo-fanondrana. Eo ihany koa ny fagnaraha maso ny olo miditra sy mivoaka. Nandritra zany koa no nanambarany solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teto Maroantsetra fa misy ny vina anandratana ny commune Anjana ho lasa distrika vaovao mba hanakelezana bebe kokoa ny fampandrosoana sy ny tolotra ho an'ny vahoaka ny Maroantsetra. Ankoatra zany dia laza koa lehibe ny faritra Ambatosoa fa efa mazaka solombavambahoaka roa ny distrikany Maroantsetra ka tokony hiara isalaina rehetra mba hanatanteraka izany. Eo anatrehan'izany rehetra izany dia misy ny dingana sy lalàna tsy maintsy arahina. Ny farana ny herinandro lasa teo ny fampiofanana nomeny INDDL ny ben'ny tanàna tany amin'ny faritra Bonglava, fampiofanana izay mikendry ny fanatsarana ny fahaiza-mitarika sy ny traikefa n'ireo ben'ny tanàna any an-toerana. Nandritra ny 3 andro no nantanterahana izany fiofanana izany izay natao tao Tsiroany Mandidy Jenny ary Malalason. Nahatsapa ireto ben'ny tanàna fa na dia efa misasaka aza ny fepitoana iasany izy ireo dia zava-dehibe ny traikefa azony tamin'ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny fiofanana nandritra ny 3 andro taty amin'ny faritra Bonglava. Afapo zahay ben'ny tanàna ny amin'ny fampiofanana ohatran'izao satria feno ao ny resaka gouvernance locale izay tena metraika mivantana amin'ny fampandrosoana eny fotony eny commune. Ben'ny tanàna manokana tsy nisy ny sekoly nianarana izay ben'ny tanàna izay fa kosa ny finiavana sy ny etaeta izay misy atao anatinay te-hampandroso hitondra fampandrosoana ho an'ny commune izay no nanosika anay sy ny fidianana vahoaka anay. Nampitombo ireo traikefa izay efa anananay ben'ny tanàna sy ho an'ireo vaovao ihany koa ary indrindra ihany koa amin'ny fahalalana ho an'ireo mpanolotsaina ihany koa amin'ny zavatra tokony ataony sy ny fahatarandreo tatam-boly. Manay ben'ny tanàna manokana dia tsara le izy ary mbola maniry sy faniriana izy satria tao anatin'izay fotoana nanaovana azy zay dia misy bekabe ireo zavatra mbola fanampiny tokony fantatray ary mbola tokony tohizana anatanterahana izany. Ny torolalana rehetra amin'ny fanentanana ny vahoaka ifotony aloha toy ny fakana hetra mba tsy hiova amin'ny lalàna ny fakana hetra entina mpandrosoana ny commune any anivony fotony any dia fantatray daholo zany ny zavatra tokony ho ataonay ny hetra rehetra tokony ho takinay ao amin'ny vahoaka ahafahana mampandroso fata misy anay tsirairay avy any. Nangataka ny mbola hitohizana izany tantsorika avy amin'ny ministera foibe izany ireto ben'ny tanàna ireto satria betsaka ny zavatra tsy voafehy indrindra ny paikady amin'ny fahatsapahatena araketra na ny civisme ahafahan'ny commune manetsika ny loharanom-bola hoentina mamaly ny etaeta-bahoaka ao anatin'ny didy aman-dalàna.
Isan'ny fampiofanana nomena ireny bentanana ireny ny fanefana ny tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka izay hiadidiny eo anivon'ny commune satria ireny vahoaka dia ny mandoetra ka manoloana izay hetra alohany izay indrindra dia tonga maro manoloana ny biraon'ny commune Ambano ny vahoaka avy amin'ny fokotany enina ao amin'ny tapany avaratra Ambano ny talata 14 Jolay 2024 omaly izany ny taky ny anamboarana ny lalana avy eo Ambano makany Andragodavaka miazo an'ny farimena izay ratsy tokoa ka miteraka fahasahiranana ho an'ireo tantsasy ny mpampiasa lalana any an-toerana Kady Rajonera Entsora Soarmalala. Ny talata 14 Jolay 2024 vahoaka marobe no tonga teto amin'ny biraon'ny commune Ambano nitondra sora baventy ary naneho fitakiana izy ireo mba anamboarana ny lalana miainga eto amin'ny commune miazo an'Andrakodavaka sy Farimena izay lalana tena ratsy indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra. Ny antony anaovana ity fitakiana ity zany dia tena mahatsapa marary tokoa ny vahoaka ponina hatreto amin'ny commune avaratra izay misy fokotany enina mandrafitra an'izay any avaratra izay noho ny aratsiany io lalana io satria efa amapolo taona misy fanambarana farany io lalana io dia hatramin'izao fotoana izao dia mbola tsy misy izay fanambarana lalana izay. Izao indray mivoaka nefa ilay izy fa nanome vola ny fitondrana fanavaozana izay nambarana ny lalana nefa saingy ambany mena atsimo ihany no atao fa ny mena avaratra tsisy fanambarana nefa io lalana avaratra io dia io ny tena mamelona nyity commune ambany ity ary ny 70 isan-jato legioma izay mivoaka eto Madagasikara dia mivoaka hatrato amin'ity commune ity aby izay hatrao amin'io fokotany enina avaratra io. Raha misy marary dia mandra-pilanja azy maka ety amin'ny hopitaly maty eny an-dalana mifananana potika ny omby zany dia maty eny amin'ny lalana iny aby. Ny an'ny etaetany reto vahoaka ireto ny ben'ny tanàna Ambano nanome toky ihany koa ny tsy maintsy hijerena ny fahafahana manatanteraka izany ho fanohizana ny efa fanamboaran-dalana mampitohy ny dalina Vatofotsy makaty Ambano miantso ny tompona andraikitra sy ny fitondram-panjakana Foibe ny ben'ny tanàna hijery izao maharary ny vahoaka izao. Somary mafimafy ihany ny feo izay nataon'ireo vahoaka ireo nefa mahatsapa koa ny ben'ny tanàna fa tena maharary tokoa ny mahazo an'ilay vahoaka ka dia eto dia miteny amintsika mpitondra fanjakana any amin'ny isan'ambaratongana any aleo mba jerevana ity olana izay mahazo ny vahoaka Ambano ity mba tsy tarazoka mba hisy ny fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena. Taorian'ny fifampiresahana tamin'ny solotenan'ny vahoaka sy ny fiadidiana ny tanàna ary ireo tompona andraikitra samihafa nisy ny firesahana hitediavam-baolana ny arahana tamin'ny fiadidiana ny faritra Vakinakaratra. Vaovao manodidina ny fiatrehan'i Madagasikara ny fifidianana miroso amin'ny fanofanana ireo ratsany isaky ny distrika ny Seny na ny Vaomera maleo tena ho an'ny fifidianana amin'izao fotoana izao mialohan'ny fisokafan'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana aratsika miaraka ny akon'izay fampiofanana izay tany Maheva tanàna Amparafaravola Tomasina Feno Arivo Atsinanana ary ny faritra Nosy. Hiatomboka ny faran'ny volana Jolay izao haharitra 7 volana ny fanavaozana manontolo ny listry ny mpifidy eto Madagasikara. Natao matipaika avokoa ny fomba fiasa sy ny fanatonana ny olom-pirenena mananjo hifidy ary tandrovana ny tsisiny ny miverimberina na lay doublon eo amin'ny listra izay ivoaka aorian'izay. Nanaovana atikasa ho an'ireo mpiofana teto amin'ny faritra Atsinanana nahitana ireo ratsa mangaika ny Seny avy amin'ny distrika 7 ka ny papaka teny voalohany ao anivon'ny birao maharitry ny Seny Foibe ny nizara ireo tsara ho fantatra sy ny fahaiza-manao takiana ho amin'ireo mpisehatra ho Iramatoa Anitra Rakotarosoa. Marihana fa amin'ny alalan'ny fomba fiasa maro lafy entina mandrafitra ny listra ary ezahana tsy hisy fahadisoana mba ahafahana manao fifidianana madio sy mangarahara ary lavitry ny fimenonana eo amin'ny olom-pirenena ka ahafahana mahazo fifidianana ekeny ny be sy ny maro. Tsy navela hitazaposiny na mpanakina be fahatany fa nomena andraikitra lehibe ny olom-pirenena sy ny mpanao politika mandritra ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana eto Madagasikara ity. Manana efa-bolana na hoe 20 andro eo ny olom-pirenena misoratra ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana. Fomba 5 samihafa no azo isoratana anarana amin'ny indray mandeha ity. Voalohany dia eny amin'ny bureau-ny fokotany misy anao,
Ny fahatelo dia any amin'ny Ambohipionana. Raha azavena amin'ny fizakan-saina ity dia hoe any amin'ny toerana be olona sy mpivezivezy, ohatra any Bazary sy gare routière sy ny sisa. Ny fahaefatra izay zava-baovao dia amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana anarana atao anabaka. Ny fahadimy farany dia amin'ny alalan'ny fanaovana karapanondro voalohany. Manana efa-bolana ny olom-pirenena malagasy isoratra ny anarany, ary manana 20 andro hafa ny olom-pirenena sy mpanao politika ahafahany manamarina sy mitsirika mialohan'ny andrafetana ny lisam-pifidianana vonjimaiky. Miofana 2 andro eto Fianareva Tsinanana ny rasa mangeka ny Seny avy amin'ny distrika 4 izay mandrafitra ny faritra Analanjorofo, Anitra Rakotoarisoa, mpampakateny eo anivon'ny Seny Fohibe. Aorian'izao dia izy reto indray no ampiofana repisehatra mivantana any amin'ny distrika misy azy. Zo ny olom-pirenena tsirairay nisitraka fifidianana madio ao anatin'ny fangaraharana sy lavitry ny alabato ary ny fanododiana safidim-bahoaka. Elohin'ny lalàna manan-kely izany. Notanteraina teto Taolagnaro nandritra ny 2 andro ny fampifanana an'ireo ratsa mangaiky ny Seny ato anatin'ny faritra Anosy mialohan'ny fidinana ifotony izay tanterain'izy ireo amin'ny fanavaozana tanteraka lisam-pifidianana. Entanina araka izany ny olom-pirenena feno ny 70 taona mba hanana fahavitrena isoratra anarana mba ho isan'ireo mandray an-tanana ny fiainam-pirenena. Isy hetsika fanofanana ireo ratsa mangaiky eo anivon'ny Seny manerana ny faritra sy distrika ary ny commune rehetra manerana ny nosy. Tsy diso anjara tamin'izany ny eto anivon'ny faritra Betsiboka ka nisy ny fivoriana mahakasika izany izay aharitra 2 andro atao ao amin'ny efitrano malalaka fivoriana prefektura ny Maivatanana. Ny fanavaozana manontolo ny listy sy ny mpifidy dia midika fa lista vaovao tanteraka anohatsangana sy ampiasaina amin'ireo fifidianana rehetra ho avy eto Madagasikara. Mba ahafahana miditra ao anatin'ny ity lista vaovao ity, ilaina ny fisoratana anarana ataon'ny olom-pirenena rehetra mahafeno fipetra. Mba ho fanamafisana ny mangarahara ny fandraisana anjara ny rehetra ary ny fampiresahana mitohy amin'ireo mpisehatra ara-pifidianana dia miroso amin'ny fananganana ny fampandehanana ny sehatra ifampidinina maharitra eo amin'ny sehatra nasionaly sy eo anivon'ny distrika ny voamera-pirenena mahaleotena amin'ny sahana fifidianana. Raha ho an'ny distrika naparafara vola manokana dia ny 14 Jolay teo no nanatanteraka izany. Nandray anjara tamin'izao sehatra ifampidinina izao ireo ben'ny tanàna rehetra sy ireo lehibe miboribory-tany, ny sefoko-tany, ny mpanao politika, ny fiarahamonim-pirenena ary ireo olon-geda. Fantatra moa fa izao ankevitra izao no entina amin'ny fikonan-doha nasionaly. Lafimavao mandidina ny tontolo iainana anatevenana ny atialam-panjakana tampolo Fianareva Tsinanana dia nisy ny tetikasa Volobe. Io tetikasa io izay mikendry ny ambolena Volobe amina velaran-tany 10 hektara ao anatin'ny commune 10. Izany tetikasa izany dia antsoina hoe tetikasa brésilienne Volobe. Edy Ramananjafy. Amafisina ny fiarovana ny tontolo iainana aty amin'ny alatahiry tampolo Fianareva faritra Analanjorofo, commune 10, Ampasimangoro, Ambodimangade, Betampona, Mahambo ary Fianareva iantsoroka ny fambolena ny Volobe na ny bambo amin'ny alalan'ny tetikasa brésilienne Volobe. Amisan'ity tetikasa brésilienne ity moa zany mikasika ny famokarana ny fambolena sy fampiasana bambo. Izy ity dia miaraka amin'ny École supérieure des sciences agronomiques ao amin'ny Université Antananarivo, CMBART, ny FRC ary ny Croix-Rouge. Ary misy université anankiroa avy any andafy koa izay ahitana ny université any Edimbourg sy ny université ao Liverpool Donmoro. Mpamatsy vola moa dia ny REDA, ny IED sy ny UK International Development any Royaume-Uni. Tetikasa ity mba hivoizana anaparitahana ny fampiasana bambo ao amin'ny faritra aty amin'ny faritra Analanjorofo sy any amin'ny faritra Boeny. Izy ity dia akitra 4 taona. Ity tetikasa ity dia recherche action, izany hoe misy asa fikarohana dia avy eo ny vokatra tsara azo avy amin'ny fikarohana no aparitaka amin'ny olona eny fotony. Amin'ny lafiny fikarohana dia misy ny fikarohana mikasika ny fambolena ny bambo. Amin'izany moa dia misy essai expérimental napetraka izay eo amin'ny velaran-tany maherin'ny 10 hektara. Izy koa fikarohana mikasika ny famokarana charbon, ny fikarohana mikasika ny fanamboarana trano mahatanty rivo-doza satria ireo faritra ireo
dia andalovan'ny rivodoza foana isa-taona. Ny fanatanterana ny tetika asa ity dia hiteraka voka-tsoa amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana ho an'ny poniny fotony. Tanjona ny programa Bireziliandy aloha zany voalohany indrindra dia ny fanamafisana traikefa sy hoe mba hananany eo mpisitraka sy mpahazo tombotsoa zany fahalalana rehetra zany amin'ny fampiroboroboana zany roim-piarina volobe zany. Efa nisy ihany koa zany fikarohana momba ny lalam-barotra hiteraka zany asa velotena ho an'ny mponina. Ohatra ny famokarana zanaka volobe dia anisany efa fampidiram-bola manokana ho an'ny olona izay manatanteraka izany. Nisy ny vinanasa ho tanterahana manaraka ny hametrahana ny toerana ho fitiliagna ny toetrandro. Fiarovana ny atialam-panjakana tampolo feno arivo atsinana izay hatrany dia miroso amin'ny fampiasana teknôlôjia smart ireo mpiasa ny atialam-panjakana tampolo feno rivesta indrindra ireo mpisafo ny atiala hitiliana ny fahatsaran'ny atiala sy ny tsindry mety mahazo azy. Edira mananjafy hatrany no mitatitra ny vaovao. Ho fitiliana ny fandrefesana ny fanombanana ny fahasimban'ny atiala sy fahatsaran'ny atiala dia ho ampiarina ny teknôlôjia smarta ka nomena fifanana ireo mpiasa ny sity sy ireo mpisafo ny atialam-panjakana hiantsoroka amin'izany. Amin'izao fivoaran'ny teknôlôjia izao moa zany dia ampanarana an'izay koa zany ny asa fitantanana ny faritsarovana. Hita moa zany atao anatin'izay ny fampivarana ny asa fanaovana patrouille ao anatin'ny ala na ny fisafonan'ny ala. Fitaovana zany izy io ampiasain'ny mpiasa nandritra ny formation ana smart moa zany dia nampianarina ny mpiofana tao anatin'izany ny fampidirana ny fandaminana ny patrouille na ny planning de patrouille no ihany koa ny fampidirana ny patrouille. Zany hoe rehefa alohan'ny andehanao patrouille zany dia ampidirinao anaty logiciel smart dia nampianarina tao koa ny famoahana tatitra izay mivoaka automatika ao anatin'ny smart io. Ny fampifanana smart dia tsy tongatonga ho azy zany izy io fa laminasa anankiray zany izay nazahoana famatsim-bola tamin'ny fondation provinciale PDG de Madagascar na ilay FAPBM izay famatsivola fototra ataonay zany ny FAPBM dia tsy mampiasa na manakarama olona tsy mahay ka voalohany indrindra zany dia hoe fanamafisana ny traikefa ho an'ireo patrouilleur na ireo mpisafo ny ala zany mba ahafahantsika zany miaro ireo arena voajanahary atao anatin'ity faritra rovana vaovao ny ala tehirin'ny tampolo. Tena azo antoka koa zany ny vokatra azo ao anatin'io ka izany indrindra zany ilana ny fanamafisana traikefa zany ho anay izay mpitantana ny ala tahirin'ny tampolo. Marina fa anisan'ny efa mampiasa ny teknôlôjia smart ity ny atiala zahamena vavatenina aty amin'ny faritra Analanjiro. Tanora mpandrarainy amin'ny tontolo ambanivohitra any amin'ny distrikan'ny Vohibato no nisitraka fampiofanana entina hanatsarana ny sehatra asa ataon'izy ireo amin'ny alalan'ilay fandarana stagiaire izay novolavolain'ny OIT Aina Randrianarson. Asa mahavelona tsara ny fiompiana trondro isy lofo tanora mpandrara ao amin'ny distrikan'ny Vohibato. Olana nefa ho izy ny tsy fahafehezana ny firaketana antsoratra ny zava-drehetra momba ny fiodonana ny orinasa. Somary lesoko fotsiny zany le teo amin'ny tsy fahaizananao le firaketana tsoratra ny zavatra rehetrarehetra na fandaniana izay natao sy ny mbola hatao dia lasa ohatra ny hoe tsy nety tena nivoatra izy tagnatin'izay fotoana izay fa mijanona fotsiny amin'io hoe miopy dia mahazo tombony dia mivelona fa tsy nisy fitarana ho mba tena hoe niditra any amin'ny tontolony hoe tsy haina matanjatanjaka kokoa zany sy ho mifamokarana bebe kokoa. Voavany olan'ireto tanora satria dia nisitraka fanofanana momba ny fifehezana ny fitanana antsoratra ny fiodonan'ny orinasa izy dio am'roapolo mianada mpandrara miantsehatra amin'ny fambolena sy fiompiana reto tamin'ny alalan'ny fanofanana germe fandarana asampiofanana no volavolain'ny vondrona iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT izay fiara-miasa ny amitetika asa progrès. Nofanina izy ireo mba ahafahany zareo manao ta antsoratra na ny resaka tenue de registre dia eo koa ny planification ho an'ny orinasan'ny zareo ireo mba ahafahany zareo miatrika sy mametraka vina
mazava tsara izay azo tanteraina amin'ny orinasany zareo tsirairay avy. Ny zavatra andrasana amin'izareo rehefa vita zao fiofanana zao dia mba ahafahany zareo manana orinasa izay misy rafitra petraka kokoa ka mba ampahomby ny fandrarahana izay ataon'zareo manatsara kokoa ny fari-piainan'izy ireo dia mba hisy koa ny fiatraikan'izay na amin'ny orinasan'zareo na amin'ny fiarahamonina izay misy an'zareo. Rehefa vita zao fiofanana 5 andro zao moa zany dia hisy fanaraha-maso sy fanjoinan'ireo tanora mpandraharaha ireo hoe mampiatra ny zavatra ny fampizarana atao anaty fiofanana ve izy ireo dia aiza no mbola marefoka afahana manamafy ny traikefany amin'izay fotoana izay. Zany hoe tsy hijanona amin'ilay fiofanana fa fiara-miasa moa izy ity miaraka amin'ny tetikasa progrès dia tafiditra tsara ao anatin'ny fomba fiasan'ny formateur germe ny manao fanaraha-maso tantsoroka n'ireo tanora aorian'ny fiofanana. Ankoatrany teto amin'ny distrika Vohibato dia nisitraka fiofanana toy izao ihany koa ireo tanora mpandraharaha tany amin'ny distrika Nambalavao izay samy notolorana taratasy mariky ny fahavitany fiofanana moa izy ireto. Efa niresaka vaovao manodidina ny fampiofanana tanora izay antsika dia hotoizantsika amin'ny alalan'ny vaovao ny fampianarana ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao mba ho famitana ny trano lehibe ho an'ny tetikasa Makalombo ao amin'ny sekoly ambaratonga ambony ao Mandritsara dia Simenitra Zatolasaka no natolotry ny mpandrarahara toe-karena iray ireo mpampianatra mpikaroka sy ny mpandrarahara ny komity mpitantana iombonana ao amin'ny sekoly ambaratonga ambony Mandritsara any an-toerana amitana izay tetikasa Makalombo izay Georges Arson sy Randrenasolo Darné. Simenitra Zatolasaka izay milanja 5 taona no natolotry ny mpandrarahara ara-toe-karena aty amin'ny distrikany Mandritsara ireo mpandrarahara sy mpampianatra mpikaroka ary ny komity fitantanana iambonana ao amin'ny sekoly ambaratonga ambony aty amin'ny renivohitra Androna. Ny fitiavana ny fahitagnany zaza mianatra mba ho malalaka ny salle zay ianaran-jareo ka zay fogna zany no teny kely avy aminaha zay manolotry le ciment. Hely izy io monsieur le président fa ny manolotry betsaka ainganeo vita soamantsara ny bâtiment Makalombo ho an'ny zanatsika zay ianaran-jareo. Hanamora amin'ny famitana ny fotodrafitrasa ny fahazahoana izao fanampiana izao. Amin'ny agnarana Université de Dina ary amin'ny agnarana ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ny sorana manokany notano Flavienne izay nanolotro tony ciment Zatolasaka izay isan'ny fitaovana maventy ilainy amin'ny fananjarana marina fa taoriny fahazahoana ireto fanampiana ireto dia natomboka avy hatrany ny fanamboarana ny briky simenitra ka natomboka avy hatrany izany mba ho fanomboana ny asa. Naomba ny paikady nataon'ny Gendarmerie ny Ambilobe ho amin'ny fampienana ny fangalana tahaka ataon'ireo mpianatra nanala ny fanadina mpanjakana baccalauréat ny taona 2024 noho izay fahombiazana izay dia hotoizana ny fanentanana amin'ny ity taona ity mialohan'ny hatongavan'ny fanadina mpanjakana baccalauréat. Ramanandazala Oisa Judicael. Noho ny fagnanaovana fraude amin'ny fangalana fagnadina mpanjakana baccalauréat no antony izao fagnentana nataon'ireo Gendarmerie Ambilobe mitety sekoly manana mpianatra classe terminale sady magnasa ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpampianatra miatriky ny fagnentanana. Raha ny fagnentana voalohany nataonay tamin'ny taona 2025 teo hita fa tena nisy vokany ary azo lazainy hoe 100% ny vokatra azonay tamin'izay fotoana zay. Ny lazako izy azo lazaina satria mbola nisy 3 ihany tao fa izy 3 reo ny ray candidat libre ary ny 2 candidat l'école fa ny tsy miatrika ny fagnentanana izay nataonay fa zay mpianatra rehetra nandalo fagnentanana natao dia tsy nisy kana fraude
tato agnatiny distrikany Ambilobe. Tsara ho an'ireo mpianatra mpanala fanadinana baka ny sian'izao fagnentagana izao. Raha tsy nanao ny fanentahana iny zany dia mety tafinaonao foana tany fanaovana fanadinana tany. Tsara ny nanaovana saoka ny filamina. Tsara ny toromarika izay nomezonao mba ahafahan'olona mitandrina sangalatahaka anatrika ny fanadinana amin'ny fahamarinana araka ny fahaizana izay nianarana ampianarana. Ny mpianatra ny sekoly vahagna Aboranomasina nombony fagnentagana tamin'ny 20 Jolay ary ezahagna hitetezagna ireo sekoly rehetra manana mpianatra klasy de terminaly fa hoenjagna kosa ny fagnarahamaso ataon'ireo tompona ndraiky ny fandriampahalemagna ho an'olo magnano fraudy amin'ny fagnatigna mpanjakana baccalauréat. Ivadika lafim-baovao manodidina ny tontolon'ny fampivoarana ny fizahantany sy ny kolotsaina isika tao anatin'ireto vaovao manaraka ireto dia araka nambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia ny ena ny Sandro Baleine tonga ny Sainte Marie tamin'ity taona 2024 ity raha oharina tamin'ny taona lasa araka ny fanambarana navoakan'ireo manam-pahaizana pikaroka ao amin'ny Setamada na eo aza nefa izany dia feno avokoa ireo trano fandraisam-bahiny any an-toerana noho ny fisokafan'ny Festival de Baleine ny faran'ny herinandro teo hatramin'ny 7 Jolay. Bosco Totsafy. Baleine nafantatra amin'ny agnarana hoe Zagnaharbe indray mandeha isan-taona ary 3 volana ihany izy mandalo eto Sainte Marie amin'ny lakandranony Sainte Marie na amin'ny ranomasimbe Indiana amin'ny ilany Antsignanana manomboka ny faramparany volana Jiona. Somary nahitagna fianany izany tamin'ity taona 2024 ity raha ny nambaran'ny manam-pahaizana pikaroka avy ao amin'ny Setamada. Tamin'ity taona ity zao somary vitsivitsy ny Baleine tonga amintsika eto misy antony maromaro. Voalohany aloha hypothèse voalohany mety hoe arakaraka ny sakafo izay hoanin-jareo rehefa any amin'ny Antarctique. Raha ohatra ka tsy ampy zany le sakafo hohaniny amin'izao misy industrie manao pêche na krill maro be dia rehefa miakatra tsy miakatra ambony be zareo fa mijanona ambanimbany any amin'izay toerana mbola misy sakafo azo hohanina. Any Afrique du Sud zao mety misy an'ilay sardine jaune zany hoe misy baleine bosse hita manenjika izay sardine zay. Manaraka izay koa izy io misy cycle zany hoe ny vavy baleine vavy tsy miteraka isan-taona fa isaky ny 2-3 taona eo dia misy fotoana zany rehefa tsy miteraka izy dia tsy mila manatona amin'izao fotoana zao zany hatramin'ny taona lasa rehefa tsy mahita baleine tsika eto Sainte Marie eto dia tsy misy koa ny any La Réunion, tsy misy koa ny any Maurice fa tsy hoe eto amintsika rery no tsy misy. Misy fomban-drazana manokana kosa tokony atao mialohan'ny idirany ny saison baleine rombo hanomezana asigna ny Zagnaharbe mety tsy fahavitan'izany kosa no mety antony nampiena ny fisian'ny baleine na ny Zagnaharbe hoy ireo mpahalala fomban-drazana. Voalohany eto Lilo Madamo misy toerana manokana izay toerana fagnanaovana joro fangataham-pitahina amin'ny razana sy ny Zagnahary rehefa ho avy fotoanan'ny baleine zay. Ary ny manaraka an'izay dia tsy maintsy misy ny rombon-draza izay iromboagna ny baleine eto amoron-dranomasina mirary ny tsara maha-Zagnaharbe anazy zay. Tafarafara tato somary gagagaga moa ny vatategnanay tsy hay ny antony dia tsisy zay rombon-drazana zay, tsisy zay joro fangataham-pitahina zay. Amiko manokana aloha dia ny tsy fisian'izay zavatra zay agnisany olana maventy be izay tsy nahavitantsika baleine, tsy nirorona ny baleine mahasasitra izahana anazy. Amin'izao fotoana izao dia mahazakady indray mahery miala ny sisin-dranomasina ireo mpanao safari vao mahita baleine, misy azany tsy mahita ka miverina amin'ny fotoana manaraka. Mahatratra eo amin'ny rahetsy ka hatramin'ny 7 aligny sy rahetsy ariary ny saran'ny fanaovana safari baleine. Tondra sambo madinika na skipper efa vaofagna no misehatra amin'izany etsy ankilany. Sokatra ny farany herinandro teny ny Festival de Baleine nandian'ny fahasivy izay tsy farana raha tsy ny 27 ny volana Jolay ho avy izao. Etsika manintona mpizahan-tany be indrindra akatino Sibora ity Festival de Baleine ity amin'izao vanim-potoana resantsika izao. Manahirana ny mitady trano hipetrahana satria feno avokoa ry trano fandraisam-bahiny. Velombolo ny mpisehatra amin'ny fizahan-tany. Etsika ara-panatanjahantena ara-kolotsaina trano eva maro samihafa ireo no mandrafitra ny fandaharam-potoana ny Festival de Baleine andian'ny fahasivy amin'ity taona ity. Fa isan'ireo hetsika ara-kolotsaina goavana eto Madagasikara izay hiditra amin'ny andian'ny 17 amin'ity taona ity ihany koa ny Festival Somaro
hetsika izay ho tanterahana ny 5 sy ny 9 aogositra ho avy izao any Anosy ankoatra ny lafin'ny fampisehoana izay andraisan'ireo mpanakanto malagasy malaza amin'izao fotoana izao dia mampiavaka hatrany ity festival ity ny fandraisana anjaran'ireo mpanakanto vahiny, eo ihany koa ny fanasongadinana ny lafin'ny kolotsaina mampiavaka ny faritra sy ny fisian'ny fifaninanana ara-panatanjahantena. Fanampanazavana. Fety telo antsika 13e édition Festival Somaro ary 23 ans nisy amin'ny groupe Wawan ary koa zegny 25 ans ny Irako. Zany hoe zegny fety telo io zegny fetetsika any Anosy Be le 5 au 9 août. Zany hoe zegny natao miavaka tena miavaka. Ity festival ity zegny dia anisany mampiray vahoaka Malagasy jiaby. Maro koa antsika nahita amin'ny afisy any Saint-Siana. Tsy mijanona taminazy fo zay fa mba misy koa zegny miprésente mayotte, misy koa zegny fa fandraisam-boanjara avy la Réunion dia eo amin'ny efitra eo zegny artiste vahiny zay nafaritsika sy difficulté io tsy avy baka amin'ny organisateur fa ny artiste zegny baka New York miraty avion dia agnaty tous les moyens zay tokony soma vendredi izy dia tsy tatra satria zegny raty avion dia niezaka zahay anao mila tonga parce que festival Somaro zegny agnatin'ny 10 andro. Izy koa zegny tsy tatra ny andro araiky mety atao fo izy na amin'ny faly. Amin'izay zegny igny zegny profa zay ny organisateur zegny tegna manao asa tsy ho zavatra. Ivadika lafomavao ny fahasalamana isika anomariana tamin'ny fizampahasalamana maimaimpona ny fahadimapolo taona nijeroany ny CHRD any Marovoay. Olona 500 ireo nisitraka izany fitsaboana maimaimpona izany tao amin'ny commune Marsako Farasoa Andriambelinoro OL Ramarson. Miara-mientana amin'ny fahasalamana ho an'ny daholobe ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpitondra aty an-toerana. Nandritra ny hetsika fidinana ifotra ny fanamariana ny 15 taona ny hôpitaly be ny Marovoay misy hatramin'ny 500 ireo nazo tombony tamin'ny fizampahasalamana maimaimpona tamin'ny CSB2 Marsako. Fahasalamana manatona vahoaka. Ny fahasalamana manatona vahoaka tokoa ny tanterahana ka dia tena misaotra ny hery velona rehetrarehetra ny fiaramientan'ny rehetrarehetra araka zao hitantsika zao ny solombavambahoakany Madagasikara voafidy tato anatin'ny district any Marovoay, ny ben'ny tanàna, ny ray aman-dreny be an-tanàna miara-mientana amin'ny fanatanterahana an'izay fahasalamana ho an'ny daholobe izay zava-dehibe tokoa anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny orenan'ny hôpitaly be any Marovoay no entintsika anatanterahana zany rehetrarehetra izany. Miara miombona, miaraka mandray, miara mientana fa dia tena zay tokoa tena mipetraka ny firaisankina. Manao lara-pahamehana ny fahasalamam-bahoaka ny fitondram-panjakana fanavaozana tamin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka. Hitatitra ny etaeta ny mpiasan'ny fahasalamana sy fanitarana ny hôpitaly ho fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka. Sorana koa ny ministera izay nanome alalana an'ireo mitety andeha anatona an'ireo vahoaka, izany hoe ny hôpitaly no manatona ny vahoaka zao fa tsy ny vahoaka no manatona ny hôpitaly, dia mitety an'ireo commune ato anatin'ny district Marovoay dia anao fitsaboana mamaim-poana ary nisy koa ny hetsika izay ataon'ny solombavambahoaka isa-taona amin'ny resaka forazaza fahobeany dia nampiarahana amin'izao hetsika izao mba anamavanana ny fahasalanam-bahoaka ato anatin'ny district Marovoay. Ny fanitarana dia apitako ary rehefa fampiresana tamin'ny ministra izay misahana an'izany tamin'ny fihaonan'ny gouvernement sy ny solombavambahoaka vao herinandro lasa zay dia nisy ny fangatan'ny solombavambahoaka hoe mère enfant ary eto koa dia manaritratra misedra olana satria ny laboratoire kely manana fitaovana Marovoay fa ny laboratoire dia kely ary eto anaovako antsoava amin'ny tompona ndraiky dray fijerevana zay laboratoire zay fanitarina zay trano zay ampiasana an'ireo fitaovana ireo kely dia kely
dia mangataka ny zahay ato anatin'ny distrika maro vao mahasombambahoaka ny tena koa mba hojerevana akaiky anaovana an'izay fanitarana ny trano sy amin'ny hôpitaly be ny maro vao izay. Toeram-pitsaboana fa tsy natao fialana anena ny hôpitaly nivotra nandritry ny kabary ny fandimbiazana sy nampirisika ny vahoaka anatona toby pahasalamana. Teto avokoa ny fitsaboana nify sy ny atovava, ny fitsaboana maso, ny fitiliana diabeta sy aretina samihafa ary ny famoranjaza. Isan'ny azahoana izay fahasalamana izay koa ny fitandrona ny fahadiovana ka vokatry ny ezaka nataon'ny SAF FJKM amin'ny alalan'ny tetikasa Diotafa dia afaka tamin'ny fangerena Kalamanjana ny commune ambanivohitra Ambila ao amin'ny distrika ny Manakary. Nisy ny fanolorana fankasitrahana ny vahoaka sy ireo mpitondra ny toerana noho ny fahadiovana sy ny faharesena tanteraka izay fangerena Kalamanjana izay Rokira ty Anjanahary. Risy latsa amin'ny fialana amin'ny fangerena Kalamanjana ny commune ambanivohitsy ny Ambila ato anatin'ny distrika ny Manakara raha somary nanano sarotra tamin'ny fanentana ny mponina amin'ny fampiasana gabone isan-tokantrano noho ny ezaka ny tetikasa SAF FJKM amin'ny alalan'ny Diotafa. Ankehitriny tapa-kevitra ny vahoaka any an-toerana sy ireo ray aman-dreny ara-drazana toteny mifanentana fa ny fahadiovana no antoka ny fahasalamana ary mitondra mankany amin'ny fampandrosoana. Ambila madio mampiasa gabone isan-tokantrano afaka tanteraka amin'ny fangerena Kalamanjana no teny filamatra manomboka amin'ny taona 2024 ity. Masarotra manentagna olo kanefa ny eto efa miesaky ho afaka amin'ny fangerena Kalamanjana da mety ivany ndraiky hoe da 100% da sy misy ho afaka tanteraka kanefa moa efa nanisy ezaka lehibe ny teto Ambila amin'ny fahafahana amin'ny fangerena Kalamanjana. Matoky zahay fa androso ary ezaky nizay sy navita mba iroso bebe koa amin'ny mahavisy efa rotoana zay ny samity efa rotoana so tsika vao manao ny certification ny commune afaka fangerena Kalamanjana miezaka efa manana raisa tokantrano mety misy mitambatsa ihany any raha roa anatiny manana tena marefo fa efa miezaka mampiasa gabone efa manana gabone ny commune verlan'ny Ambila manarak'izay ny asa androany certification fa tsy tapitra kory ny asa fa tsy dingana anaty hoe certification fa ny asa mitoe dia ny fitazomana ny zany hoe statut afaka fangerena Kalamanjana zany dia zany niezaka tena hoe mbola mianatra satria tsy vita mora no mitazona zany mora ny afaka fanitazona dia mila fiezana mila fiovapetsika fiovapetsa ahafahana mitazona ny zany fa ahafahana manome toana amin'ny ady amin'ny tsy fanjaira-tsakafo sy fahadiovana ny tetikasa SAF FJKM Diotafa nomena mari-pakasana sy fampitaovana ara-pambolena ary masomboly ireo vonjon'olona nanao fifaninanana tamin'ny fanatsarana ny gabone manara-penitra tao an-toerana. Mitaky ny ampitoviana ny marikarama na ny grille indiciaire ireo syndicat des infirmiers et sages-femmes de Madagascar miaraka amin'ny association des paramètres de Madagascar nandritra ny fikaonan-doparitra natao tany farafangana Brion Ratsimbazafy. Ny fampitoviagna marikarama na ny grille indiciaire ny notaki ny fikambagna ny paramètres eto Madagascar aty amin'ny faritra Simosignana sy ny syndicat des infirmières et sages-femmes mba hitovagna aby ny marikarama ny mpiasa-panjaka rehefa mana mari-pahaiza BEPC na baka isaky ministère fa sy asia ambony ambany. Agnisan'ny radiasany maro zany amin'izao fagnavoza izao ho indreo nandritry ny fikaognando régional namboary teto farafangana. Ny resaka marikarama zany mba tokony hitovy ao amin'ny ministèran'ny fampianarana mialasiny manonona an'izay tena misy mitovy kategoria aminay aty amin'ny paramètre nefa karama samihafa ambony any amin'zareo dia marina aty aminay dia mifampitovizan'izay grille indiciaire zay zany voalohany. Mbola miaigna agnatin'ny fampiara-pahefa amboariny mpagnano politika avao koa indreo amin'ny fagnatanterahana asany. Matetika mizaka ny serany endry ny paramètre reny tratran'ny mpanao politika mba sy hidiran'ny mpanao politika amin'ity sehatry ny asana ity fa fifampiresana moa zany natao fa sy le hoe abus mampaharary anay paramètre zany aty Simasignana zahay vonona ny fampiresaka raha misy ny service angatana tsy maninona zany nanoka andro raiky raha mifaly ny fikambagna ny paramètre sy ny syndicat des infirmières et sages-femmes hagnamafisahorigny ny fikambagna sady hanehoandreo ny firaisan-kina.
Lafim-baovao ara-tsosialy vetivety zokiolona marefo 20 no nahazo fanampiana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tany amin'ny distrika ny Marivoay Farasoa Andriambelonoro OL Ramarson. Anisany iray aman-dreny fanaja ny zokiolona Masoatoavina maha malagasy tsy adinony solombavambahoaka ny miahy ireo loharano ipoirana ka zokiolona miisa 20 teny anivon'ny fiarahamonina no notolora ny vary, kafe, biskuit, savony ary siramamy ho fitsinjovana ny fanterany. Ny fanaovana asa sosialy dia tsy voazao no anaovana an'izay. Na fony mbola tsy solombavambahoaka ny tena dia efa nanao sehatra tamin'ny resaka sosialy izay fijerevana vahoaka ato anatin'ny distrika Marivoay. Nandroany dia natao ny hetsika izay satria fijerevana manokana andreo marefo ato anatin'ny distrika, indrindra ato anatin'ny commune urbaine Marivoay, dia nisy ny fizarana zavatra kely fampizarana. Zany hoe masotsokona hono no ahiratra ny zavatra kely izay ananana no fampizarana amin'ireo izay marefo ato anatin'ny distrika Marivoay. Mampifalifaliana ireo vahoaka ireo mba fijerevana manokana koa an'ireo dia tsy mitsahatra amin'izao ihany. Mandeha mitety ny distrika Marivoay dia na ny commune dia tohizana zany asa sosialy zay. Asa sosialy no aizana ny andro marindry ny solombavambahoaka ato anatin'ny distrika Marivoay. Dia faly ny tenako miaraka amin'ireo manampy amin'ny zavatra izay kely izay ananana izay. Manoloana ny toeram-pamakiam-boky no nanolora ny solombavambahoaka izany. Andritra izany no nitondrany ireo solotena ny zokiolona netaetany amin'ny hijerena azy ireo fanampiana amin'ny lafiny fanafody amin'ny andro mpivelomany. Teo koa ny tokony ampiarana ny karamaitso sy ny fianambidy ho azy ireo manoloana ny fitanterana eo amin'ny lafiny fifamoivoizana. Ny fifanomezan-tanana ny firaisan-kina no zava-dehibe ho ny solombavambahoaka tonga nanotrona izany ny lehibe ny distrika sy ny filohan'ny delegasion manokana ny commune Marivoay Ambovoatra sy ireo sefo Bokotany. Amaranantsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao ny lafin'ny fanatanjahantena niverina indray ny fifaninanana azakazaka bisikileta ny Fianareva Atsinanana tanjona amin'ny famoazana indray io taranja io ny fikojakojana ny tontolo iainana sy ny fitaizam-batana Abel Benjamin. Somary nangingina ny fampiantanona ny lalao fifanitsanana regionaly ho an'ny basket U14 no raisin'ny section basket teto Faratsio no tanterahana nandritra ny efatrandro tao amin'ny kianjan'ny Saint Paul. Fifanitsanana nandraisin'ireo distrika fito eto Vakinankaratra Anjara nahitana ekipa 10 ny vehivavy ary ekipa 20 kosa ny lehilahy niatrika ny fifaninanana rehetra. Samy nanana ny tanjaka sy ny herijika ny ekipa tsirairay ary samy niandrandra fandraisena avokoa. Tamin'ny lalao famaranana ny ekipa vehivavy ABC Faratsio no nivoaka ho mpandresy nanoloana ny ekipa talenta avy ao Antsirabe izay nisaraka tamin'ny isa 70 raha ny ekipa FF Pro kosa no nandavy ny ekipa SBC izay samy avy ao Antsirabe tamin'ny isa 1 ny ekipa vehivavy ABC Faratsio sy ny ekipa lehilahy FF Pro Bira izany no isolotena ny ligin'ny Vakinankaratra amin'ny sokajy latsaky ny 14 taona eo amin'ny lalao nasionaly ho tanterahana atoato hita taratra teto fa miamivoatra ny fahaiza manao n'ireo ankizy ny taranja basket eto Vakinankaratra. Tanjon'ny liga raha teo ny anana tanora Matianina miainga amin'izao sokajy tita izao ho fampitaovana sy ho fanatsarana ara-potodravitra amin'ny ity taranja basketball ity eto Faratsio dia nanolotra tableau plexiglas ny filohan'ny ligin'ny basketball eto Vakinankaratra. Misy eto Madagasikara dia mega avy any amin'ny tankitsy ny antoko noavin'ireo tanora rehetra dia anisan'ny fitezana zany zao dia misy ny atao hoe championnat régional dia championnat national tsy maintsy mivitaina milohan'ny championnat national na championnat régional fanayatsy zany izay ekipa roa voalohany eto tsy maintsy andeha zany sy tena Vakinankaratra. Ambary tontolona koa zany fa omena tableau plexiglas ry zareo eto Faratsio mba afahan'izy ireo manetana ny ray aman-dreny sy mpiara-miombonantoka anana foto-davitra dia toan'ny ligue rehetra koa zany ny tableau fa anjaran'izy ireo manatanteraka an'izany hoe eto nametahana azy na etsy nametrahana azy. Tena faly zay satria sambany isan'izany hoe olona nanolotra ny tableau fitaratra sy ny serso plexiglas zany eto Faratsio manome toky an'ny ligue zay fa anaja amin'ny fitaovana rehetrarehetra zay nomena ary tena hoe ampandrosoan'ny basket eto Faratsio any tanjonay. Ny fiatrehana ny lalao an'ny sokajy U16 sy ny U20 any amin'ireo distrika kosa no fandaharam-potoana homany ny ligin'ny basket eto Vakinankaratra atoato. Vitan'ny Fabrice tao anatin'ny 17 minitra ny alavirana 7 kilometatra in 3 ny hodina ny arabe ny fahalevantena eto Fenerivo Atsinanana.
nanaraka azy izany hoe laharana faharoa i Mario izay elanelana 3 segondra monja. Valo lahy ny nandray anjara tamin'ny azakazaka bisikileta ity fa 4 no natody hatramin'ny farany. Visy ny mpifaninana nefa niady ny lalao. Le lalao normal, pas les problèmes. Tu vas les participer, les coureurs et tout. FAL, les 3 premiers matchs. Les organisateurs, des Mangmarines, après 3 ans, les 3 premiers matchs. Fanatanjahantena mahasalama no tsy manimba tontolo iainana ny azakazaka bisikileta ka manjary omena vahana hoy ny pitia io taranja io. Jingana amin'izany no nataon'ny commune Ambonivohitra Fianarivosonganina izay tompon'antoka tamin'ny fikarakarana izao resaka izao. Ka bisikileta iray ihany no niadivana io lay no bateny Fabrice. Ankilany dia tomany ampo ny ekipany FC Babangy rehefa niondrika tamin'ny sadimino iray teo amin'ny lalao famaranana rehefa nifandona tamin'ny ekipa Bandikay. Ady kopy ny ampy vola ray tapitrisa ariary avy tamin'ny mpikarakara zany hoe ny commune Ambonivohitra Fianarivosonganina indray tamin'ny lalao baolina kitra ity. Ny vahoaka rehetra nomena fahafampo mba ampafinaretana ka misy ny sapavintana na hoe tombola afaka nandraisan'ny rehetra anjara. Ity indray dia kilalao nahazona écran plat 32/28 pouces ary telefôny na Android. Amin'ny ankapobeny dia tratra ny tanjony commune Ambonivohitra Fianarivosonganina tamin'ny hesika ity. Nahazo ny sahaza azy avokoa ireo rehetra nandray anjara, ny vahoaka nahazo fahafinaretana. Ireo ny zava-misy tamin'ny Coupe d'Humeur andiany voalohany fa amin'ny taona ho avy io ny andiany faharoa. Nanome toky ingay ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Fianarivosonganina Mostafa fa hampitomboina ny taranja sy mpandray anjara ary ireo loka iadivana. Taranja taekwondo ITF nahafana ny tily ireo mpikatroka taekwondo ao Alaotra Mangoro izay hiatrika ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara amin'ny 7 aogositra ho avy izao ny fiadinan'ny tompondakaparitra izay natao tany Moramanga manofinaritra Tina Julief. Feno ny fepetra rehetra nandritra ny fiadinan'ny tompondakaparitra ny fantenana ireo mpikatroka taekwondo avy aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro hiatrika ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara ny Antananarivo. Fitaovana manaraka toetrandro avokoa no nampiasaina. Hita eo ny vokatra amin'ny alalan'ilay antsoina hoe arbitrage elektronika tao anatin'ny komba. Nisy ihany koa ny tolona natao teto amin'ny cheminot Madarella Moramanga. Ny komba moa na matsogi no filazana azy ato anatin'ny eto anivon'ny taekwondo dia ifanandrinan'ny mpifanandrina anankiroa mampiseho ny aiady ny avy teknikany izay ny anaran'ny zareo aseho anatin'izay matsogi na komba izay. Eo ihany koa ny tolona indray dia fihetsika mirindra, izany hoe fifaninanana fihetsika mirindra ao ataon'ireo mpikatroka taekwondo ITF. Isan'ny mampiavaka ny taekwondo ITF eto Moramanga dia misy ny mpampianatra na ny maître de salle izay instructeur international 4e dan. Notezaina manokana ireo mpikatroka taekwondo momba ny fiarovatena kanefa novolavolaina anana toe-tsaina mendrika eo anivon'ny fiarahamonina. Tena ao anatin'ny discipline ny taekwondo mihitsy ny resaka self défense ilaina amin'le fiarovatena ny ankizy. Ny taekwondo ITF tena taiza ny ankizy olombanona mihitsy. Raha tonga teto ny expert avy any ivelany nampanao ny stage na taekwondo dia zavatra nampianarina ny ankizy tamin'izay dia hoe ampianarina iady ny ankizy mba tsy hiadivana. Efa manana ny toerana maizy azy ankehitriny ireo mpikatroka aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Raha ny lenta ny mpikatroka taekwondo dia tsy mena amin'ny tany amin'ny faritra rehetra misy eto Madagasikara. Ny antony ananana an'izay dia eo ireo motivation an'ilay mpikatroka sy ihany koa ny encadreur. Manitana antsika tanora rehetra izay liana amin'ny arts martiaux hiditra ato amin'ny taekwondo satria misy ny fitazana sy fanabeazana ho antsika tanora mba tsy hirona amin'ny zavatra hafa. Club telo no mijoro izay mbola ato anatin'ny distrikany Moramanga avokoa aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Efa eo andalam-panapariana izany ireo tompon'andraikitra. Tapitra ny vaovao an-tsara makasitraka anao naraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ny tenako tompoko klasy tompoko vavy samy tsara tompoko.